fanjakana makotrokotroka ny tao amin'ny faritra Itasy nandritra ny fitsidihan'Andriamatoa minisitry ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Antrara Jean-Louis tamin'ity farany herinandro ity. Fokotanina pasamana tongotra distrika Ambiarinarivo faharoa no nanokafana tobim-pahasalamana iray indray na CSP2. Izany dia vokatry ny fiarah-miasa akaiky eo amin'ny fitondram-panjakana izay tarehan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tonga nanokatra sy nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka notronyireo andrim-panjakana mahefa ao amin'ny faritra sy ireo delegasiona manokana avy eto amin'ny ministeran'ny Foibe. Izahay vahoaka rehetra atao anatin'ny faritra Itasy fa indrindra zahay eto Pasamanatongotra sy ny manodidina no mandray anao eto amin'ity toerana ity. Ela ny ela. Raha tsy tena hoe oviana leretsiny nisy minisitra nitsidika taty amin'ny fokotanitsika. Ohatry ny efa ela tsy nisy an'izany. Ka te hafatsika mafy be Andriamatoa minisitra amin'ny fahafahany hitsidika atsika. Zava-dehibe ny hoe misy ray aman-dreny ary misy firy moa ny fokotany atao anatiny ity faritra Itasy ity fa nomem-boninahitra manokana isika eto Pasamanatongotra. Nisy olo-tena ny vahoaka nisaotra ny fitondram-panjakana amin'ny ezaka goavana fitsonjovana ny vahoaka eny fotony eo amin'ny sehatra samihafa ny solombavam-bahoaka Madagasikara Fetrarakotoarso voafito tao Ambiarinarivo ary nomarehany ihany koa ny fomba fiarah-miasa mirindra hita eo amin'ny andrim-panjakana samihafa na ahafahana niatrika ny olana ara-pahasalamana. Mankasitraka mankatelina tamin'ny ezaka nataony ny ministera sy ny fanjakana tamin'ny ady natao tamin'ireny arety mandoza ireny izay tena hoe nandripaka maneran-tany kanefa ny tato amin'ny faritra Itasy ny taty amin'ny distrika ny Ambiarinarivo dia azo lazaina hoe nambin'Andriamanitra angamba fa teo ihany koa ny ezaka sy ny asa nataony ny tompon'andraikitra tokony mba mangataka tehana ho an'ny ekipan'ny DRS isika rehetra ho an'ny ekipan'ny préfet fa nisy ezaka natao ary nirindra ny asa rehetra nataon'ireo tompon'andraikitra tokony izay niady sy niatrika mivantana an'izany arety mandoza izany. Dia ny fisaorana ny MDF isika ty Ambiarinarivo aloha dia ny angarana manokana ary nisy teny teo nataon'ny préfet hoe vahiny Madame Nicole. Tsy vahiny zao Madame Nicole fa avy ao Antsahamaina izy iray tanindrazana amin'ny député ao kaika ka dia te hafatsika ary miangavy anao mba hitsangana kely Madame Nicole mba ho te hafan'ireto vahoaka ireto mankasitraka mankatelina amin'ny ezaka atao amin'ny fanaova-tsoa aty amin'ny distrika ny Ambiarinarivo aty amin'ny faritra Itasy. Mirary soa indrindra tompoko. Omaly izahay dia nijery ny toerana ananganana ny CSB vaovao indray ao amin'ny commune Analavory ao amin'ny fokotany Akorondrano ary dia mbola isaorantsika Satiny family fa izy ihany koa no amatsy vola ny fananganana an'izany hôpitaly ao Akorondrano zany. Isaorantsika ihany koa ireo olona rehetra nifarimbona ka nahatotosa sy nahatanteraka ny fananganana an'izao hôpitaly zao. Aty amin'ny distrika ny Ambiarinarivo amin'izao tsika miteny zao dia sekoly maromaro no iaraha-miasa amin'ny MDF. Ary vita zany zao ny eto Pasamanatongotra dia hanomboka ny any Korondrano ny firariana dia ho vita soa sy tsara tahaka ity eto Pasamanatongotra ity ny any Akorondrano. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny governoran'ny faritra Itasy Generaly Andriamanana Sofinirina Herzo dia nambarany fa ny fananana fahasalamana no antoka ho fampandrosoana ny firenena. Tsy misy mihitsy ezaka azo atao na resaka famokarana raha ohatra ka olona tsy salama no anao an'izany fa zavatra isan'ny tena kitro faharan'ny fampandrosoana ny resaka ny fahasalamana. Raha anao tiketo ny fotoana monsieur le ministre ny isaorana ihany koa ny madame DRS raha mba mety naminareo mba mitsangana kely aloha ohatrany natetika nitsangana. Izy aloha dia miasa ary miaika ozy izy le fitenin'ny tanora. Miaika amin'le fitenin'ny tanora hitanay tsapana itsara zany dia izay nisan'ny anampianay azy mivantana ihany koa. Dia tokony omenay tokony menay amin'ny resaka fiaraha-miasa fanohana fanen'ny fitondram-panjakana izay tsy mipetrapotsiny fa manao ny ainy tsy ho zavatra mitady ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena. Tao anatin'ny lahatenin'Andriamatoa minisitry ny fahasalamam-bahoaka profesora Rakotovao Antrara Jean-Louis
no nanambarany ny fomba fiasa oentin'ny fitondram-panjakana amin'ity taona 2024 ity. Ka ho an'ny ministera izay tantanany manokana dia miompana amin'ny fanorenana sy fanarenana ny sehatra ny fahasalamana. Nanamafy ihany koa Andriamatoa Minisitra ny isian'ny fiara-miasa eo amin'ireo malala-tanana sy ny sehatra tsy miankina rehetra ahafahana manatanteraka mively rano fahadimy napetraka ny filoham-pirenena. Fararano tapio ny mamo efa fantatsika tia tasy fa be zozoro sika kanefa tsy apetratsika amin'izany ihany fa dia androany amin'ity fokotany eto ampasamanatongotra ity dia aravoanany eto fifalinany eto ny ray aman-dreny rehetra vorolanina ny zaza mambehivavy ao nareo ny ankizy rehetra ka dia amin'izao fety manokana zao dia mifankahiteto isika mahatratra amin'izao ohatra hoe fanokanana manokana an'ity CSB2 ity tsy zavatra tonga ho azy zany fa efa sitraka an'ilay nahary ny azahoantsika an'izany ary sitraka ny fitondram-panjakana ny azahoantsika an'izany ka dia ho tanterahantsika androany zany ka dia tehaka ny amin'izany fitokanana an'ity CSB2 ampasamanatongotra ity. Toko lasy toko vavy zao fitokanana zao araka ny fitenenany ireo fanandray fitenenana rehetra teo dia tsy tonga ho azy fa fanehoana ampahibe maso ho hitany tsiraray avy fa manatanteraka ny velirano nataony dia ny velirano fahadimy ny mpitondratsika dia tsy izy zany fa Andriamatoa Filohan'ny Repoblika tanterahana ny velirano ao anatin'izany velirano fahadimy zany dia misy ny atao hoe fanaovana foto-drafitrasa ary zany foto-drafitrasa izany dia tsy maintsy asiana fitaovana asiana olombelona miasa ao anatiny ary etona ao anatin'izany velirano zany koa dia ampirisiana ny fandraisany anjara an'ireo mpiara-mombonantoka ary izany dia fanatanterahana n'ilay hoe 3P ilay fiara-miasa amin'ny fanjakana sy ny olona tsara sitrapo rehetra izany koa dia ankehitriny tanterahana amin'ity toerana zany ary niarahana amin'ity fianakaviana Satin zay ny Angleterre moa resahana teo ka ny mpisolo tena azy sy mikarakara moa dia Ramatoa Nicole Radson ka dia nisorana ny ONG Madagascar Development Fund nanatanteraka an'izany fa tena ao anatin'ny velirano mihitsy ny fiara-miasa mba ahatonga ny fahasalamana aty akaiky ny vahoaka ary etona dia rehefa nibitsibitsihana satria zany anontany hoe ahoana moa fandehanany teto taloha rehefa misy tsy salama misy miteny hoe makany Miarinarivo misy makany Antanety Mboangy misy miteny hoe any Ambohinaivo tsy zay le izy lavitra zany rehetra zany kanefa ankehitriny dia azo lazaina hoe tonga ato anatin'ny fokotany zany foto-drafitrasa izany azahoantsika misitraka ny fikarakarana amin'ny lafiny ara-pahasalamana ary raha amin'ny tsindretsofina heniko dia tsy ty fokotany ty hany no isitraka izany fa raha tsy diso za dia misy fokotany efatra Ambalalava Amboalefoka dia Igararano ankoatra ny ty ampasamanatongotra ty toko lasy tompoko vavy manatona ty amintsika zany zao ny tolotra ara-pahasalamana ary nisy fangatahana teo hoe mba sy dokotera ity Andriamatoa gouvernoura nangataka an'izany ianao teo raha tsy diso sa izy moa le tenany manokana monsieur le maire enao tsy tokony hangataka fa efa anatiny ianao fa efa nieritreretinay zany omenay anareo asitsika dokotera ty toerana ty toko lasy tompoko vavy isika dia mila mandeha aingana satria fotoanan'ny asa izao fotoanan'ny fanorena
ary fotoana ny fanarenana koa. Mandra-pahatonga ny dokotera nefa mipetraka teo a dia efa ny telefônina sady misy aza alefatsika ve dia hoe misy eo za hoe tena ainga mpiasa koa zany ministera fahasalamam-bahoaka zany a tehaka be ho an'ny ministera tokolasy tokovazy. Ary mandra-piandra nefa tsy avelany otrany foana io tsisy asy eo, ary izay no namoanay avetrany ity taratasy ity zay nosiniavina tamin'ny 20 volana janoary teo, zany hoe mbola voafako malany zany, vo mafana zany izy ity, trano vaovao dia tonga dia efa asitsika ny madame Marazana Tahina Iony Malala zay sage-femme avy eteno ankaviako eto anao mba hitapoky hitam-pirenena. Izy zany no isandratra aloha amin'ny voalohany, ary azo lazaina fa dia izy no voatendry ampahabay maso ho lehibe nyty chef CSB ty zany. Ka dia eto a dia milaza ampahabay maso tsy CSB 2 kelikely izy io fa somary efa azo lazaina hoe CSB 2 lehibe. Ka dia ankehitriny menay anao ny fahefana mampandeha an'izany, menay anao koa zany izay fitaovana efa ao anatiny ary mbola ho amafizitsika ho avy ny dokotera hiara asa hitantana an'izany koa amin'ny fotoana mahamety. Ka dia mampikahery anao zay reo vahoaka reo miandry aza vela misy miandry mihitsy reo, fa dia raiso antanana isan'andro sahandro na andro na alina. Marina fa tokana aloha anao zao fa ho ampitsika raha zao foto-drafitrasa zao jerena am'izao fotsiny a tsy mety zany. Ary ankehitriny a dia mitsodrananao ny tenako a mampitarika ministera fahasalamam-bahoaka sy ananarany fianakaviam-be ny fahasalamam-bahoaka misy mankahery anao mavita mahalasana amin'ny adidy sy ny andraikitra. Marina fa mavesatra ny asantsika, fa dia alainareo ambony a anomehery anao, ka dia misaotra amin'ny fandavatena andeha hiasa amin'ny tontoerana tony a, ka dia anome azo lazaina hoe tolotra ara-pahasalamana manaja ny maha-olona na dia anao rery areo aza mikitakita raiso milamina raiso ampifaliana, fa zany ny antsonantsika tsirairay avy a amin'ny tony asa itony zany. Ankehitriny dia te hitodika amintsika dia itony toerana tony tsara ambara ihany hoe inona no atao ao. Voalohany ho antsika be voka dia atsika atao no mandeha mijery voaka ty misafo. Rehefa tonga fotoana iterahana aty tsika manatona miteraka. Rehefa tonga ny zaza dia etsika ty koa ny zaza mba mahazo ny tolotra amin'ny fanaraka aminy, indrindra fa ny vaksiny zany. Tony toerana itony dia natao anaovana an'izany rehetra zany. Tsy vitan'izany ihany fa ao reo aretina maro samihafa zay mety mampanokana ty amin'ny faritra ty. Anjaratsika rehefa tsy salama dia manatona azany faritra izany an'ty toerana ity, fa rehefa tonga alohatsika dia mora kokoa ny mitsabo. Toy izay mijanona any an-trano dia efa azo ny fahasarotana, efa miasarotra ny aretina zay vao tonga dia manjary manano sarotra ny asa amin'izay fotoana izay.